3 novambra 2024 indray no lamesampabemasy voalohany tao amin'ny trano hazo ka inomperdro kemno no mitarika izany. Ny 12 aogostra 2024 no lamesa notareny Montpère Weber izay curé voalohany teto amin'ny paroisse Nandoalo ary nandritra izany lamesa izany no nanaovany batemy malagasy miisa 12. Ny fahavalo Mey 2024 dia nalatsaka ny vato fehizoro l'église vavao ka io Monseigneur Kazé no nitarika ny lanonana. Nitsidika ny tao anatin'ny katedraly ny filohan'ny tetezamita Andry Nirina Rajoelina satria ilana fanarenana ankehitriny ny katedraly Nandoalo izay eo ambany fitarihan'ny Père Curé Julien Razana Drakoto. Mbola hiverenatsika mazava loatra ity jobily rososony ity satria manana ny toerany eo amin'ny tantara-pirenena ny katedraly Nandoalo. Fandia hotoizitsika amin'ny vaovao mifanaika amin'izay ambarany gazety mpiseho isan-kerinandro sy mpiseho isam-bolana ny fotoana andaniny ny Lacroix ary ankilany ny tafa ny arivo katolika. Tsy manadino ny ady amin'ny sida ny gazety Lacroix ny Madagasikara. Vao omaly raha teo ny voalohany ny volana desambra andro raisam-pirenena anamarihana ny ady amin'ny sida. Fanontania ny Lacroix ny hoe mby aiza ho aiza ny ady amin'ny sida. Aotra fa 17,100 no tomba ny VIH sida eto amintsika. Ilaina fitandremana mandrakariva nefa ny fandraisana ireny tarehimarika ireny satria tsy ny olona rehetra mitondra ny tsimboka aretina no tena voaisa. Fa ihany koa amin'ny lohatenin'ny gazety Lacroix ny hoe atsikafo ny alasafay nova loko imbetsaka Antananarivo saingy ny eo ihany no eo amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao diavintsika izao eo ny loto eo ny rano manemotra ny arabe sy ny sisa misy hosaintsainina farany eo ny politika les défis des élections à venir mazava ny tia ny gazety Lacroix asongadina amin'izay fanotaninay ilambaliny momba ny fifidianana ho avy. Ahoana kosa hoy ny tafa ny arivo katolika amin'izao volana desambra izao gazety miseho isam-bolana izy ity. Tsy maty vonoina ny fahazavan'ny Noely voaresaka ny zava-misy ankehitriny any Betlehema toerana nahaterahan'ny mpamonjy fa ihany koa ny dia masina fivahinana masina tany an-toerana tany Betlehema izany dia nototosain'ny révérend père Rakotondrosolo François de Paul zay manohy ny fitantarany ao amin'ity gazety tafa ny arivo katolika ity. Fa ahoana ny hevitry ny kilonga soa ihany fa i maîtresse resaka fanabeazana no ao anatin'ity lahatsoratra iray ity sady manoro no mitantana ramatoa mpampianatra fa izy moa no antsoina amin'ny teny frantsay hoe maîtresse amin'ny alahady tahaka izao indray ny fongazety manaraka. Hoan'ny Sofia indray sika tompoko lahy sy tompoko vavy hanaraka ny ako ny dia namatoa Nadine Ramarsson misy ny mponina sy ny fahina ara-tsosialy tao antsohy sy tany Port Berger. Resa vehivavy sy ty satria tsy mitsahatra mizaka ny vehivavy malohana azy roatrany ramatoa ministra. Mbola nafitra ao anatin'ny fankalazana ny zolombelona manana fahasimbana sy ny zokiro ny ity herinandro ity tsy sasatra manome hery mampitsiry fanantenana ny vahoaka ny ministera mponina sy ny fihahina ara-tsosialy satria nirina ny ramatoa ministra Nadine Ramarsson dia mba vahoaka miadana sy finaritra ny malagasy sy ankanavaka. Raha nandalo taty amin'ny faritra Sofia sy Dianany tena tsaparaka izany fa ny 20,100 mponina dia tantsaha avokoa raha ny eto Port Berger sy Antsoy mponina nivelona ny fambolem-bary paraky hasina mijony etc betsaka ny foto-drafitrasa misedra-olona taty Port Berger raha ny jiro sy rano no resahana satria nahitana fanapahana jiro matetika sy tsy fampindrany fisotro madio izany izay anisan'ny soran'ireto mponina ny fitondrana tetezamita satria efa vaovany olana amin'izao fotoana tamin'ny fandalovany ramatoa ministry ny mponina Nadine Ramarsson teto Port Berger voalohany. Manoloana ny resaka fambolena hasina indray dia very taraina ireto tantsaha satria mikatona ny orinasa Asiman
ny taona valsoarivo lasa teo teto Port Berger maro tsy anasa tsy misy karama ampaniangavy ary amin'ny fitondrana ry zareo mba jirena akaiky ny momba azy nambarambe ny tanànan'ny Port Berger teto fa efa 5 taona izay tsy misy stade municipal teto an-toerana toy izany ihany koa taty Antsoy satria ao ny tany vokatra ara-pambolena sy fiompina havole fa ny fitaovana oenty mampiasa no tsy ampy manoloana izay dia nambaran-dramato minisitra fa manan-karena Madagasikara ka mila miray hina ny malagasy mila mivombana ary mila mitombo isa ny fikambanam-behivavy noho izany io dia tsara ny hananganana andro maso mba hiroso amin'ny fampandrosoana ny firenena ny rehetra ho ihany izy namafisiny teto fa tsy misy fitondrana raha tsy misy ny vahoaka toy ny fanaon'ramatoa minisitra moa dia tsy adino ny mitondra fanomezana ho an'ireo fikambanam-behivavy sy ny zokona teto amin'ny distrikta Port Berger sy Antsoy toy ny savony ahodina atao fanampiana ho an'ny fikambanana ny fanjairana lakana sy arato raha ny fanirian'izy ireo atao fanampiana ihany ho an'ny ambanja indray isika renivohitra sambrano any Diana tao amin'ity tanàna fantatra amin'ny Montalis be dia be ity no nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny sembana tany an-toerana ramatoa Nadine Ramarsson misy ny mponina sy ny fehina ara-sosialy rehefa avy nitety ny faritry Sofia mbola vaovao tanteriny namana Tony Roditis Atrana Milena Suzu mitovy ho an'ny rehetra no hevitra lehibe miraisina tamin'ny fankalazana ny fanambarana ampahibe maso ny zonononina manana fahasembanana teto amin'ny distrika ny Ambanja ny 6 Desambra lasa teo fantatrara fa ny 19 Desambra avokoa misy tena fanentanana ny rehetra mba hiroso amin'ny ady ialana ny fahantrana ny malagasy Zingerina ny 6 Desambra ny anambarana ny zonononina manana fahasembanana teo anivony firenena mitiavana dia tamin'ny 3 Desambra teo isika no nakalaza ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny manana fahasembanana ka nandritra ny herinandro dia maro ireo hetsika tany amin'ny faritra samihafa misy ny fampisehoana ny asa vitanareo tao Antananarivo misy ny fitsangatsanganana ny fanehoana tareta samihafa mbola tonga eto toezatsika eto Ambanja izany fankalazana ny andronareo azy ity herinandro manoloana izany dia nandray andraikitra feno ministera misahana ny mponina sy ny fehina ara-tsosialy ka nisy lelabola mitentina 5 tapitrisa ariary natokana ny federation noho izany dia nientanana mba hirahina ireo manana fahasembanana hotomizana ny asa araka napetraka ny fiahina ara-tsosialy izay nifoanana izy io teo aloha ka velona indray mitohy araka izany ny fandraisana andraikitra ho an'ny sembana sy ny zokiolona teto matsy ny tokanana ny trano roa ho an'ny vahoaka ny sambrano ny iray dia trano atao fialambolin'ireo zokiolona ary ny faharoa dia borao misany sampandraharam-ponina eto amin'ny distrika ny Ambanja teto ihany koa ny zarana fitaovana hoenty mamokatra maro isan-karazany sy kojakoja madinika ho an'ireo fikambanam-behivavy nofaranana taty amin'ny fokotany Tetesambato moa ny dia toerana fitrandrahana arena kibony tany izay nisedrany olana ny mponina teto tamin'ny fahamaizana ny trano ka nitoloran-dramato minisitra vola mitentina valoetsy ariary ho fanampiana ny fianakaviana ao an-toerana ho an'ny amorony mania isika miaraka amin'ny gendarmerie-pirenena zay vao navita opération nahitam-bokatra tokoa tao amin'ireo distrika efatra mahafaritra any Moromania ny faritra Amoromania fa teo ihany koa ny ezaka ho an'ny commune 20 zao any faritra Moromania no ahazo tombotsoa amin'ny alalan'ny FDL na ny Fonds de développement local ary farany commune 7 no miandrandra hatrany ny fanampiana fanomezan-tanana avy amin'ny accord ndray hofitiny ny solontenanay any Amoromania zay vaovao telo sosona izy fanana ary dinikasa ho an'ny ben'ny tanàna sy ny STC ary ny filohan'ny filan-kevitry ireo commune 7 nahazo famatsim-bola tamin'ny fandaran'asa accord totosana nandritra ny efatrandro teto Ambositra tompona andraikitra avy amin'ny fandaran'asa no nitarika ny atrikasa izay nitarihan'ny docteur Rakotomalala Saondry napiana ny fanjakana eo amin'ny fanatanterahana ny fitsinjaram-pahefana hatrany fotony ary ihany koa ny fanatsarana fanamafisana ny fahaiza-manao nireo tompona
ndraiky teny anivon'ny commune dia hita fa mandray anjara mavitrika ireo tokotelo mamasan'andro eo anivon'ny commune ireo. Ny zavatra tsapa ihany koa dia hita fa misy fifandraisana